Ny pejy Aboahankiaka moa dia nanoratra tao anatin'ny Facebook politika atosiky ny fitiavantena avitana mamono sy mamotika fiainan'olona eto Madagasikara. Anisan'ny nitondra faisana ary namohiny ainy tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina ny mpanakantony ny donia potika sy marary mafy mahery lanty manandafy vao nivoaka ny fonja. Betsaka ireo nigadra tsara drariny toy ny ilay mpanao gazety Evan Mandratsara izay mbola tsy nivoaka hatramin'izao kanefa tsy hita mazava ny antony fanenjehana azy. Ampahany sibatra ihany ireo fa tsara voatanisa itona ny olona ny gadra tsy aradrariny tamin'ny ireny fotoana ireny kanefa misy farany zavadrehetra hoy ny olom-pirenena maneho ny heviny amin'ny fampidirana amponja Anrina Rakotomanga, Risara Ravalomanana, Marie Michel Sahondrary Malala hoy ny soratra izay nisoratan'ny pejy Aboahankiaka tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook. Hita tao anatin'ny soratra izay nisoratany ity pejy Aboahankiaka ity ihany koa ny hoe hatrizay natao fitaovana politika sy namiterina olona izay tsy mitovy firehana na olona atahorana sy mety hanelingelina ny politika maloto ataony sasany ary ireo manohitra ny tsirariny ny fitsarana. Voizina ankehitriny ny politika ny fanavaozana asa raha hisy fiovana tokoa ka hiroso lalina amin'ny fanadihadiana vao mandray fanapahan-kevitra amin'ny olona iray izay miakatra iny anivon'ny fitsarana. Arantsika eto izay mety hotohiny hoy pejy Aboahankiaka raha nanoratra ny soratra izay nisoratany tao anatin'ny tambanjotra Facebook. Mbola miresaka mikasika izay tambanjotra ny serasera Facebook zay moa dia nilaza tao anatin'ny tambanjotra Facebook mpanao gazety anankiray Fernand Selony hoe tezitra daholo ianareo fa nilaza zavatra mahitsy i Clémence. Misy zavatra tsy zakany ao dia niteny izy fa aza dia maika hanome tsy ny azy kosa hoy ny mpanao gazety Fernand Selo raha nilaza mikasika an'ity ramatoa Clémence ity. I Clémence tokoa moa dia nilazany hoe aza ny TGV no haratsina etseroa hoy Clémence. Namoaka ranty teo amin'ny pejiny Clémence Raharnirina izay milaza fa aza ny TGV no haratsina etseroa fa mitovy ihany ianareo mampiasa compte fake hanaratsina olona. Ilay mamadika ny zavatra no tenen'olona kosa aloha hoy izy heveriko fa spesialité ny volomboasary haika ianareo ny tena tompony lakile hoy izy hatrany. Maro ireo vaovao niparitaka ny androandroany makasika any Clémence Raharnirina izay nilaza fa i Colonel Mikael Randrianirina ny tokony hotanana amin'ny fifidianana fa tsy Marc Ravalomanana fanambarana izay voalaza ho nandeha tamin'ny fahita lavitra anankiray. Ny amin'ny resaka vola kosa dia tsy nisy vola nivoaka ntsokosoko nandritran'ny grève hoy ny banky Foibe. Tsy nisy velively ny famoahana vola tsy ara-dalàna tao amin'ny banky Foibe ny Madagasikara nandritran ireny savorovoro ireny hoy ny governoran'ny banky Foibe ary misy pitsopitsony sy lalàna ny famoaham-bola hoy izy. Nambarany ihany koa fa mitentina 3.4 miliara dolara ny tahirim-bola ao amin'ny banky Foibe ny Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ny fanazavan'ny governora hatrany. Ny USC eo anivon'ny polisy pirenena no hiantoka ny fiambenana ny fivezivezeny fiarabe mpitatitra vola manomboka izao fa tsy zesisy intsony raha ny fanazavana. No hamafisiny sy nambarany ihany koa fa tafiditra ao anatin'ny fifandimbiasana andraikitra izany hoy ny FDS. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia hizarakely ny sariny ity ramatoa ministra ity ilay ministry ny fitsarana. Anisan'ny ministra izay tena nalaza tamin'izany fotoana izany ary anisan'ny ministra izay tena mbola malaza ihany koa mandraka ankehitriny fa indro kely fotsiny dia efa manomboka be pitsikera izy amin'izao fotoana izao. Fa ny azy moa arak'izay matimatesany isanandro ny tanjona dia tsotra hametraka ny fanjakana tandalana, hametraka ny tany tandalana ary hitondra ny tena fanavaozana marina eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra hanongatra ireo tsy maty manota. Anisan'ny fanampy izay apetrany ihany koa ny hanafanana ny kolokolo izay misy eto Madagasikara aingany ho tanteraka tokoa izany ary miandry ny vahoaka malagasy sy ireo mpiray tanindrazana rehetra. Zay moa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsy halavany ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray ino manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.